izay ihany koa no ivadiantsika pejim-baovao hafa indray na dia sarotra aza ny asa amin'ny fanariana fako eny Andrialanitra amin'izao vanim-potoana ny orana izao dia miezaka hatrany eo anivon'ny Samva manatanteraka ny asany. Noho ny amafin'ny asa izay mahazo ireo fiarabe mpakafaka eto an-drenivohitra sy ny manary izany fako izany eny Andrialanitra amin'izao vanim-potoana ny orana izao dia maro ireo fiarabe simba vokatra izay ary io no antony nahatonga ny fako nisavovona teto Antananarivo tao anatin'ny fotoana maromaro izay. Eo ihany koa ny faharatsian'ny lalana vokatry ny fiorotsahan'ny orana ka voatery sintomina ireo fiarabe ireo ahafahany manatanteraka ny asany. Zao hitantsika zao zany dia ohatran'izao fomba fanariana fako eto Andrialanitra amin'izao fotoam-pahavaratra zao izay raha malala fa rehefa milatsaka ny orana dia tena enjana dia enjana ny fanariana fako eto Andrialanitra. Faharoa manaraka an'izay misy fotoana somary nisavovona kely ny fako n'Antananarivo. Antony voalohany indrindra tamin'izay aloha dia ny fisian'ireo bilina maromaro izay mpanina teto Andrialanitra nandritry ny fotoana maromaro. Noho ny amafin'ny asa dia mpanina daholo ilay bilina zany izay niasa teto. Manaraka an'izany eo amin'ilay fomba fakana fako zany misy an'ilay hoe point noir. Izy ireny zany dia nizahana ho prioritaire fanariana azy aty, izany hoe misy ny atao hoe opération amin'ny alina, misy koa nefa fakana an'ilay fako eny amin'ny vata tsotra zany. Ny opération moa zany dia raha malala fa traky samy manao anazy zany ary maro ireo camion manao an'izay opération traky izay. Ny olana eto Andrialanitra ihany koa zany no mifaratsy ny terrassement dia hitantsika zao zany fa tsy maintsy sintomina sy aterina daholo ny camion rehetra eto Andrialanitra nefa ny camion miasa zany efa efapolo latsaka manala ny fako n'Antananarivo zao fa ny ankabetsahan'ireo camion ireo ankoatra ny double dia tsy maintsy saritana sy aterina daholo sy rehetrarehetra. Miasa andro manalina ireo fiarabe miisa 7 eo ny Samva manala ny fako izay mivangongo eto Antananarivo nandritra ny fotoana maromaro izay. Miezaka araka izany eo anivon'ny Samva hanala ireo fako eto Antananarivo na dia eo aza ireo olana maro mianjado hatrehan'izy ireo.